Ampitiavana indray no alorana ny fiarabana ho antsika rehetra misafidy ny anaraka izao fandaharana izao. Ny amin'ity andro fahadimy ity isika dia hiresaka mahakasika ny herisetra izay mety hitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Ahoana ary mety ho fomba fisehon'izany herisetra eny anivon'ny fiarahamonina izany? Ivadsoa Andriamparatiana indray aho no ampahafantatra antsika mahakasika an'izany. Ary ao finaritra ary tompoko. Androany indray isika dia hiresaka mahakasika ny fiarahamonina. Inona indray no azo ambara mahakasika n'ity hoe ady amin'ny herisetra ity ao anatin'izany resaka fiarahamonina izany. Misy idiran'ny ady amin'ny herisetra ve ny fiarahamonina? Hita tokoa fa mamaritra zavatra betsaka amin'ny maha olona anankiray ny fiarahamonina. Ny fiainantsika dia matetika ny fiarahamonina no toa mamaritra azy. Ohatra hoe misy zavatra ataontsika ka tsy mitovitovy amin'ny fomba fanaon'ny fiarahamonina, na fihetsika, na fitafy, na fomba fiteny ka tsy mitovy amin'izay mpiarahamonina aminao eo, dia toa ohatra ny hafahafa be ihany. Ohatra ny mahazo tondromolotra ary indraindray, ary toa ohatra ny ahilikiliky ny fiarahamonina rehefa tsy mitovy aminy. Midika izany fa misy hery miasa mangina lehibe eo amin'ny maha olona ny olona anankiray ity fiarahamonina ity. Tafiditra amin'izany ihany koa ny kolontsaina, satria ny kolontsaina moa izany dia ao anatin'ny fiarahamonina. Mamaritra ny fomba fiaina sy ny fitondrantena ny kolontsaina sy ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany izao ny hoe tovovavy kely dia efa ampanambadiana. Izay ny fiainana ao anatin'ilay fiarahamonina. Ka rehefa miakatra ny 18 taona dia lazain'ny fiarahamonina fa tara vady ny tanora anankiray, satria efa lasa lavitra araka ny fieritreretan'ny fiarahamonina azy ny taona tokony hanambadiana. 14 taona, 15 taona, eny latsaka izany azy dia efa miditra amin'ny fanambadiana. Toa izany avokoa ny fiainan'ilay tovovavy maro ao anatin'ny fiarahamonina anankiray. Misy ihany koa ny hoe tsy mianatra, tsy alefa mianatra rehefa vehivavy, rehefa mahay manoratra ny anarany, na mahay mamaky teny kely sy manoratra, dia ampy izay. Tsy ilaina mianatra ny tovovavy, ny vehivavy, satria natao hikarakara tokantrano fotsiny ihany izy ireny, hanompo ny lehilahy. Izany rehetra izany dia mahatonga ataontsika hoe karazana herisetra miditra ao anatin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina. Satria manjary misy ny fanavakavahana, misy ny fanambaniana isan-karazany dia tafiditra ilay herisetra. Eo ihany koa ny hery miasa mangina amin'ny mpiarahamonina, ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpifanolo-bodirindrina, ny mpitaritarika miaraka, ny mahazatra ny tarika anankiray ohatra, ny mamonjy bara. Fa rehefa tsy miaraka amin'izareo dia tsy ao anatin'izany tarika izany, ohatra ny voahilikilika. Ka rehefa tsy manao ny fomba fanaon'izareo dia miala, satria tsy izy ianao, tsy mitovy ny atao hoe tadin-dokanga. Ny fiarahamonina avokoa ny mamaritra izany. Misy andian-jatovo ohatra, mahafinaritra azy ny manao herisetra, ny manadaladala olona, ny miteniteny foana. Dia rehefa tsy manao an'izay ilay manao anatin'izay andian-jatovo izay, dia toa ohatra ny hoe tara sy tsy maharaka ihany koa. Zavatra ao anatin'ny fiarahamonina izany. Ny tovovavy maromaro miaraka, rehefa tsy mitovitovy ny zavatra atao, na ny fitafy, na ny fomba fijery, ny fomba fiteny, dia toa voahilikilika ny sasany, satria tsy maharaka hono hoe. Izany ny zavatra hoentin'ny fiarahamonina. Anisan'ny santionany ihany izany. Fa be da be ny zavatra hitantsika any anatin'ny fiarahamonina any izay mety lalana hidiran'ity atao hoe herisetra ity. Inona no tokony atao?
mila mifidy izay namana, mila mandinika tsara amin'ny zavatra tokony atao hoe mety ve ity, tsy mety ve ity. Marina hoe ny zavatra iaina ny fiarahamonina anankiray dia rehefa tsy manaraka ianao dia toa ohatry ny hafahafa, fa nefa rehefa hita fa tsy ara-moraly, tsy mifanaraka amin'ny fiainana maha-olombelona dia aleo tsy atao. Ny olon-dehibe ao anatin'ny fiarahamonina dia tsara ny miaino an'izy ireny satria betsaka ny mpanoro hevitra, betsaka ny afaka atao hoe afaka ny hitarika ao anatin'ny zavatra tsara ao anatin'izay fiarahamonina izay. Ireo mpanabe isan-karazany ary izy ireny ihany koa dia ampirisihana mandrakariva mba hitarika ny tanora, ny ankizy, ny mponina ao anatin'ny fiarahamonina anankiray mba handeha amin'ny lalana tsara. Rehefa ny tsara no indray arahan'ny fiarahamonina miaina dia miova avokoa ny zavatra rehetra ary betsaka ny zavatra mety ho voasoroka ao anatin'izay zavatra izay. Mino aho fa andraisantsika lesona ny mahakasika an'izay fiarahamonina izay, ahafahantsika mandinika kokoa hoe manahoana ny fiarahamonina misy anay, inona ny azo ajanona, inona ny azo foanana ary inona ny azo tohizana ao anatin'ny fiarahamonina izay misy anay. Anjarantsika ny mandinika, anjarantsika ny manapa-kevitra dia apetraka amin'ny atao hoe saina endry izany dia samy mandinika sy mamakafaka dia mirary soa indray ary. Araka ny efa mahazatra antsika dia andeha indray vahiny indray isika ampafantatra antsika bebe kokoa mahakasika izany herisetra izay mitranga eny amin'ny fiarahamonina izany. Kely ankoatr'izay inona mety ho fiantraikan'ny violence sexuelle amin'ny olona anankiray. Ny fiantraikan'ny violence sexuelle amin'ny olona anankiray voalohany indrindra aloha amin'ny maha hoe violence sexuelle anazy misy zany violence physique, misy miatraika amin'ny vatana tsinon'izay dia herisetra ara-nofo izy tsika, zany hoe fahasimban'ny fikasihana ny nofiny, zay ny hoe herisetra ara-nofo le izy satria tany amin'ny taovam-pananahan'ilay vehivavy tsy nisy fifanarahana, zay no atao hoe herisetra ara-nofo. Na ny herisetra ara-nofo dia azo sokajiana anatin'ny herisetra ara-nofo na dia tentative de viol ary na attouchement ary dia efa tafiditra anatin'ny herisetra ara-nofo. Ohatra hoe misy vehivavy mandalo tonga dia betain'ilay lehilahy le nonony ohatra na kasihany taovam-pananahany efa attouchement zany, tafiditra anatin'ny herisetra ara-nofo. Dia zavatra anankiray mampime koa hoe manambady ianao na lehilahy ianao na vehivavy rehefa hoe tsy mifanaraka amin'ny sitraponao sy ny filanao le izy fa niterena ianao nanao firaisana tamin'ny vadinao dia tafiditra anatin'ny herisetra ara-nofo zany. Tsy ny vehivavy ihany ny aran'izany fa misy koa ny lehilahy mety teren'ilay ramatoa izy dia somary dia zay zany anankiray hoe tafiditra anatin'ny herisetra ara-nofo afaka mitoroka ianao rehefa tsy zakanao ny zavatra ataon'le vady tediavin'ny partenaire-nao anao. Dia amin'izay fotoan'izay koa ny atao hoe herisetra ara-nofo ihany koa tafiditra anatin'ny cadre-na viol dia ny ankizy tsy ampy taona pour acte perpétré sur un mineur, même na misy ny consentement les mineurs ary zany hoe ny détournement de mineur dia tafiditra anatin'ny viol ao anatin'ny lalàna. Zany hoe ianao zany mieritreritra ianao ka izy nge sipako e, fa rehefa mineur dia tafiditra anatina viol foana iny anatin'ny lalàna. Zay ny antony hoe zaza tsy ampy taona tokony tsy mbola tsy tokony mbola zay zany le zavatra etapy iainany. Dia ankoatran'ny violence physique ao ihany koa torture morale tafiditra anatin'le herisetra ara-nofo ihany koa zay, zany hoe lasa misy fiantraikany amin'ny saina ihany koa zany ny viol anankiray. Ohatra misy olona anankiray niarany viol collectif ohatra izy suite-na cambriolage. Amin'izay fotoan'izay misy ny traumatisme ao anatin'le izy satria ny antony dia zao
na hipetraka ao anatin'la trano nandeha ody ao ary a le fait hoe mipetraka ao an-trano ianao dia efa misy effet psychologique be ao anatinao lasa matahotra ianao na ody ao ary na ho an'le lehilahy na ho an'le vehivavy misy zao ohatra hoe olona tratra ny cambriolage ry zareo le rangahy tena tonga dia tena velesiny le cambrioleur tamin'ny vy tena lasa tonga dia niditra hôpitaly satria vaky ny lohany nefa ny atalohany io a na olany teo mason'le rangahy ny zanany sy ny vadiny ho an'le zanany sy le vadiny aloha ny vehivavy efa manambady ny ara-ny herisetra tena mitarika hoe te hamono tena tsy te hiaina ntsony a zay le fahampitehana ara-moraly zay anankiray hoe za ve a efa nilotoloton'olona dia mbola hiaraka amin'ny vadiko ihany zay zany anankiray hoe tena hoe choc psychologique be ho an'le vehivavy zay ny antony ilavana an'le accompagnement psychosocial ataon'ny assistante sociale satria tena betabe tamin'ireny vehivavy ireny misy tady tena efa manao tentative na suicide misy tamin'ireny vehivavy ireny lasa dala talohan'ny isy ny accompagnement psychosocial dia rehefa mipetraka ny accompagnement psychosocial dia isaorana an'Andriamanitra fa hatreto a mba efa niena tanteraka zany zay zavatra zay ny fandefasana an'le vehivavy any amin'ny service psychiatrique efa tena niena zany zay raha tamin'ny taloha zay a nanana farafahakeliny tamin'ny mbola tsy nisy ny volet psychosocial dia nisy betsaka ny ankizy maty noho ny viol satria tsy zakany saina le izy tsy haina hoe dia nisy ihany koa satria tsy mbola nisy ny facilitation na prise en charge médicale manko e dia tamin'izay fotoan'izay a nisy ny ankizy hoe maty noho ny infection IST zay azo tamin'le fanolanana nahazo azy dia noho nitsangana le volet le nisy amin'izay le prise en charge sy le facilitation na prise en charge médicale dia nanomboka teo a voatsabo ny ankizy kely ny centre vonjy tsisy zany ny maty aloha hatreto ary nandritra ny fotoana nitsangana ny centre vonjy teo amin'ny efa taona maherikely teo a dia hatreto aloha mbola tsy nisy ny maty fa ny talohan'io efa nisy ny maty ny alefa tena service psychiatrique raha tao anatin'ny herintaona raha tamin'ny taloha mbola tsy nisy ny accompagnement psychosocial zay andraika tany assistante sociale dia farafahakeliny zahay mandefa 5 mandeha makina service psychiatrique amin'izao fotoan'izao zay ao anatin'ny herintaona eo amin'ny 4 eo ny alefanay zany hoe le efa tena tsy vita eto zay vao alefanay mandeha makany service psychiatrique ery amin'ny HGRB be filatanana ambony na eny foana moa zany ny tena mpiara-miasa aminay dia ankoatr'izay ny violence ny torture morale ny tenentsika teo ny violence physique ny tenentsika teo ao ihany koa nefany violence torture morale koa mba tafiditra anatin'izay le menace ohatra hoe viol incestueux le izy misy menace misy ny ina moa ny tenenana zany lasa tao ohatrany hoe tambazana le zaza hoe raha tianao dada dia tsy maintsy manao an'izao ianao na hoe tandremo tenitena zany aneny fa tsy ameko gote intsony inona ny tenenana zay fa mila filana ve sa hoe lasa misy abus d'autorité zany ataon'le le auteur dia amin'izay fotoan'izay izay koa lasa miteraka lasa misy torture psychologique ho an'le zaza satria rehefa aveo misy ange ao anatin'io koa tsy hoe ny mpanolana ihany manao an'izay zavatra zay fa eo any koa ohatra hoe le reny lasa miandany amin'le rangahy izay nanao an'le herisetra dia amin'izay fotoan'izay le reny indray lasa miaraka amin'le rangahy ohatra mandrahoana an'le zaza zany zavatra efa nisy atao anaty centre vonjy hoe le zaza 12 taona za 12 taona na olan'olona na olan'le rainy be voka le zaza aveo dia rehefa nandeha ndravavon'le ramatoa nandeha nitory taty anaty centre vonjy dia rehefa tonga teto dia natao ny poursuiten'le rangahy convoqué ny tribunal amin'izay le rangahy dia izy sy le reniny no tonga dia ozy le reniny tamin'le zanany hoe fa nanino tena nandeha nitory tany fa trobaranay ny antsy ny kibo tena raha mivoaka io tena
de eritrereto hoe zaza 11 ans no omena sena ohatr'izany tena mitarika choc psychologique mamodika ny ara-tsaina sy maha-olona mihitsy zay le antony ilantsika réparation satria mila averina am'loany le zaza ny renim-pianakaviana zay mitsokombakomba ao anatin'izay ihany koa dia averina ihany koa hoe ampahafantarina anazy hoe inona ny andraikiny amin'ny marem-pianakaviana azy ny akoha raha mahay miaro zanaka dia itsika ve olona be misy saina misy fanahy dia mbola tsy misaina noho ny akoho ankoatran'izay mbola manentana antsika eo anivon'ny fiarahamonina sy tsika indrindra mpitantana eo anivon'ny vokotany ny commune andraikitsy ny mpampianatra andraikitsika tsirairay avy ny miaro ny ankizy ny arany herisetra aoka mba tsy ho enao ilay lasa voatana hoe piraitsykombakomba amin'ilay mpanolana fa mba enao ary no hiaro an'ilay zaza ny aran'ny fanolanana dia ho antsika na eo anivon'ny fiangonana manana andraikitra tsika amin'ny fiarovana ny ankizy dia tokony tsy ataontsika mba hanjavatra izany satria androany mety toron'ilay olona izay niaran'ny fanolanana farapitso mety ho anjaranao sy ny ankohonanao indray dia mbola tsy tonga ny aminao sy ny ankohonanao ilay izy dia alao dia ny eo dia soroana avy hatrany izay ny fanentanana avy aty aminay nakasitraka toko vita. Ny baiboly dia mampafantatra antsika ny fiarahamonina tsara tokony iainantsika. Andeha aro raha antsika indray ny fampahafantarana izay hoentiny vatosoandriam-paratiana mahakasika izay. Raha izay indray ary ny zavatra misy dia inona no ambaran'ny soratra masina? Hojerentsika eto indray ary ny ambaran'ny soratra masina mahakasika an'ity hoe fiainana eo anivon'ny fiarahamonina sy izay tokony atao mahakasika an'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza tamintsika fa na dia misy ara ireo zavatra tsara izay aroso dia matetika ny ratsy no mahasarika ny hafa mandrakariva. Ary izay tokoa ny hita eo amin'ny fiarahamonina. Misy zavatra tsara ny eo anatin'ny fiarahamonina ao fa matetika ny ratsy no nahasarika kokoa. Andeha jerentsika fa nolazain'ny baiboly izany. Hitan'ny mpanoratra ny ohabolana ihany koa izany. Andeha jerentsika ny ohabolana toko 12 andiny 220 satria tsy amin'izao andro misy antsika izao ihany fa efa hatramin'izay dia misy an'izay tokoa. Ohabolana toko 12 dia ny andiny 220 manao hoe ny marina dia mitari-dalana ny namany fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Rehefa misy olona ratsy mampiseho toetra ratsy dia matetika iny no toa manitona ny hafa. Midika izany fa mila mandray fanapahan-kevitra entitra mihitsy eo amin'ity lalan'ny fanaovana ny tsara ity. Andeha ho arahana ny mpanoro hevitra. Ny eo amin'ny mahakasika an'ilay hoe tovovavy mbola kely dia efa ampidirina amin'ny fanambadiana ary matetika ao ny tena betsaka ny herisetra. Lanjary terena na dia mbola tsy amin'ny fotoanany ary na dia mbola hita hoe tsy tokony hanambady, mbola tsy amin'izany mihitsy ny toe-tsaina n'ilay zazavavy. Mbola ankizy tokony hilalao, mbola ankizy tokony hianatra, hivelatra tsara maha olona azy dia indro fa terena hitsofoka fotsiny ao anatin'ny tokantrano. Ary indraindray rehefa mahita ny tanora betsaka manao an'ilay izy dia mitsiro azy ao anaty ao koa hoe za koa efa tokony hanambadika, efa mba metimety izao paoziko izao dia andeha koa mba hiditra amin'ny fanambadiana. Andeha hijery ny tenin'Andriamanitra isika hoe inona ny toro-hevitra mahakasika an'izany. Ny tononkirany Solomonina dia namerimberina intelo an'ity teny ity. Ny tononkira toko 9 andiny 4. I Solomonina ilay mpanjaka indrindra dia nanoro hevitra. Marina hoe nisy fotoana izy tena nahalatsaka azy tao anatin'ny fahadisoana ary tao anatin'ny reny ihany koa izy nefa dia nandray anatra dia nanoratra
tononkalo sy tononkira maro. Dia ny tononkira izay nosoratany dia tafiditra ao ity anankiray ity. 5:9 dia manao hoe: mampianina anareo aho ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamoany fitiavana raha tsy efa sitrapony. Mampianina anareo aho ry zanaka vavin'i Jerosalema. Dia ampitainy amintsika ihany koa izany. Ampitainy tenin'Andriamanitra amintsika tanora, amin'ny tovavy ny tovolahy rehetra ihany koa izany. Mampianina aminareo aho, aza mamoa na manaitra ny fitiavana raha mbola tsy fotoana. Rehefa mbola ao anatin'ny fahazazana ianao, ny fahatanorana mbola tsy tokony hidiranao amin'ny maha-olon-dehibe miditra amin'ny fanambadiana, aleo tsy miditra. Aza foazina izany satria manimba ny fiainantsika izany. Misy tandindomin-doza ny fiainantsika satria mety hisy herisetra ao anatin'izany. Ny olona lehibe dia mety hifehinao amin'izay tiany atao, ary foana tanteraka ny mahainao anao, ny mahazaza sy ny mbola mahatanoranao ao anatin'izany tokantrano izany. Ny tononkira 2:7 ny tapany faharoa, ny 7:15 tapany faharoa dia mbola mamerina n'izany teny izany. Mampianina aminao ry zanaka vavin'i Jerosalema, hoy izy Solomona, aza mamoany fitiavana raha tsy amin'ny fotoana. Zava-dehibe izany, ahafahantsika miaro ny tenantsika amin'ny herisetra ary miala indrindra sy mandositra izany herisetra izany. Inona koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny fiarahamoninao dia misy torohevitra ratsy be da be, misy fanehoana ratsy be da be, misy fitarihan-dratsy be da be izay hoentin'ny namana, hoentin'ny mpiarabelona. Dia inona ny ambaran'ny Baiboly? Andeha jerentsika ny ohabolana 4:4-12. Ohabolana 4:4-12. Aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy. Torohevitra omeny tenin'Andriamanitra antsika izany. Aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy. Rehefa hitantsika fa ratsy ny aseho, aza makany, satria mitondra ho amin'ny fahasimbana sy ny amin'ny fampitehana amin'ny herisetra izany. Ny ratsy sy ny ratsy fanahy tsy tarika anao hanao zavatra tsara izany, fa ho amin'ny ratsy mandrakariva, na lahy io na vavy. Dia tokony sy andiny manaraka andeha ho jerentsika satria ny tenin'Andriamanitra dia tena mpanoro hevitra tsara antsika. Efesiana 5:5. Efesiana 5:5 dia ny 1:12, 12, 12, 15, 16, 17 ary 18. Efesiana 5:5 dia ny 1:12, ny 12, 15, 16 ary ny 17. 18 ihany koa. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza, mahamenatra ny manonona azy, ny zavatra atao any amin'ny maizimaizina, ny asany maizina. Izany nefa nita ny fiarahamonina. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araraoty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Betsaka ny zavatra ratsy hita ny fiarahamonina any, ary noho izany ozy dia aza manao adaladala. Izany adaladala izany no ataon'ny mpanao herisetra. Aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra. Toizantsika ihany. Ary aza ho mamidovay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoana ny fanahy. Aza ho mamidovay ny fisotroana, ny fifohana zava-mahadomelona, izany rehetra izany dia anisany mitarika ho amin'ny herisetra avokoa, mitarika ho amin'ny zavatra ratsy avokoa. Azontsika tohizana ny vaky teny
ao amin'io efesianina toko 5 io mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manoro hevitra antsika izy mitaridalana antsika mihitsy izy mba hiarovantsika tena amin'ny zavatra ratsy indrindra ireny zava-mahadomelona sy zava-pisotro mahamamo ireny izay zarazaraina any amin'ny fiarahamonina ary izay tsy manao an'izany toa ohatra ny hoe tara sy tsy maharaka andeha tsika handray ny torohevitra avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka hiaro tena amin'izany rehetra izany. Toko sy andiny anankiray hozaraintsika ny Timoty voalohany toko 4 andiny 12. Timoty voalohany toko 4 ny andiny 12 torohevitra ho an'ny tanora izy ity. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Raha izany teny izany no raisitsika tanora filamatra dia tsy ho latsaka amin'ny herisetra na oviana na oviana isika. Aza vela misy olona anao tsinotsinona anao fa tanora ianao. Aza vela misy olona hitarika anao amin'ny zava-dratsy fa tanora ianao. Aoka tsisy anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ianao. Ianao indray ny modely ka ny zavatra tsara ataonao no mba ho tahafin'ny ny hafa ihany koa na amin'ny fiteny io na amin'ny fomba fisainana io na amin'ny fomba fanao na amin'ny fomba fitondran-tenanao. Izany ny torohevitra izay omeny tenin'Andriamanitra antsika mba tsy hanahafatsika ny zavatra ratsy izay mety ampitain'ny fiarahamonina antsika. Mino aho fa nandraisantsika lesona tsara indray izay. Nandraisantsika torohevitra ihany koa ahafahantsika mifidy, ahafahantsika mandinika tsara izay zavatra mety miseho eny anivon'ny fiarahamonina sy ny zavatra mety zarain'ny fiarahamonina, ny torohevitra omeny namana sy ireo manodidina antsika. Mino aho fa afinaritra ny fiainana indray manomboka hatreto. Hitsahatra izany herisetra izany, tsy ho tononona eo amintsika intsony fa mahamenatra izany herisetra izany. Andeha ho entintsika mivavaka indray ary ny fianarantsika tamin'ity anio ity. Jehovah ray eo, misaotra anao indrindraindray izahay no ny torohevitra mahasoa izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Mahakasika ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay mitaona anay amin'ny zavatra ratsy. Betsaka tokoa ny zavatra hitanay eny, betsaka ny ratsy. Misy ihany koa nefa ny tsara. Ampio izahay mba hanaraka ny tsara fa tsy ho voatoana ny fitaoman-dratsy. Ampio ny tanora tsirairay avy, ny ray aman-dreny tsirairay avy mba handeha amin'ny mahitsy na dia misy ary ireo zavatra afafin'ny satana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny tanora tsirairay avy dia ho tonga modely sy fianarana ho an'ny hafa. Ny ray aman-dreny dia modely ho an'ireo zanany. Hitarika ny mpanabe, hitarika n'ireo tanora sy ireo ankizy, ireo zanaka ho amin'ny mahitsy sy ny tsara indrindra. Andriamanitra, tahio ny fiainany tsirairay avy. Amboary izay tsy nety, ovay izay ratsy tsy mendrika teo anatrehanao. Sasao mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ny tsirairay avy. Tario lalana mandrakariva izahay, ny fanahinao ane no mpanolo-tsaina anay mandrakariva eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny lalana izay mbola hizoranay eo amin'ity tany ity. Dia apetraka eo am-pelantananao ara-ny maso anay, fa tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia ankasitrahana isika tsirairay avy tamin'ny fanarahana n'izay fandaharana izay. Mino izahay fa nandray lesona tsara isika tsirairay avy. Hifarana indray ary ny anio, loha hevitra vaovao indray ny amin'ny ampitso, eny fa na dia mbola ao anatin'izao ady amin'ny herisetra izao ary. Mino aho fa efa be da be ny zavatra niova tao anatin'izay dia mirary soa antsika tsirairay avy mandram-peona indray ary.
ankafaliana indray